ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika rehefa kotratra ity alakamisy faharoapolo ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ho tsika anio dia ny boky Joela Mpaminany, Joela toko faharoa andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Joela toko faharoa andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Fagentsika aminaran'i Jesosy. Aza matahotra ry tany fambolena miravoravo sy mifalifa manao zava-dehibe Jehova. Aza matahotra ry biby any an-tsaha fa miamaintso ny kitsanany anefitra mamony azo ary vokatra ny aviavy sy ny voaloboka. Ary ianareo ry zanak'iziona miravoravo sy mifalia amin'ny Jehova Andriamanitrareo fa anomenareo ny lohaorana onona izy dia andatsaka ranon'orona mivatrafatra ho anareo eny ny lohaorana sy ny farahorana aloha. Dia ho feno vary ny famolona ary oatra ny vata-fanatazana ny divay sy ny diloilo. Ary onerako anareo ilay taona nohaniny vahalala dia nokoraika sy ny sopangariny kijeja izay miaramilako betsaka nalefako amely ianareo. Ary inana ianareo ka voky dia hitery anaran'i Jehova Andriamanitrareo fa mahagaga ny fitondrananareo ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Dia ho fantatrareo fa ao afovoan'ny Israely aho. Ary zaho ny Jehova Andriamanitrareo fa tsy misy hafa ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Ray masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Teny fanomezan-toko ry havana ny isin'ny fitahin'Andriamanitra mitosaka eo amin'ny fireneny Israely nanarana koa ny an'i Joda ity eto ampelantanantsika ity. Fa amin'iny izay manome toko fa hiotatra ny vata fanatazana ny divay sy ny diloilo, ho feno vary ny famolona ary inana ka ho voky ny firenen'i Jehova. Ny taona 70 taona any revako malala dia nanomboka tany États-Unis mipaka taty Eropa tonga taty Madagasikara amin'izao andro antsika izao ny antsoina hoe théologie de la prospérité na ny théologie ny famirapiratana na ny théologie manome toerana ny famirapiratana sy ny fahafenona. Ity théologie ity dia théologie izay manome toky fa rehefa manome ho an'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra, oneran'Andriamanitra avy zato eny. Ary arakaraky ny hanomezana, arakaraky ny hanaovana ho an'Andriamanitra no hanomezan'Andriamanitra betsaka. Ny théologie de la prospérité na théologie de l'abondance na ny théologie ny famirapiratana, ny théologie ny fahafenona izay miparitaka be maneran-tany indrindra moa aty Afrika izay ao anatin'ny fahantrana na Madagasikara ao anatin'ny fahasahiranana dia mivohy be dehibe fa ny fahantrana dia tsy akasitran'Andriamanitra ary tahaky ny kapok'Andriamanitra sohozina azy. Fa ny olona miaraka amin'Andriamanitra na ny firenena miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy tahina satria izany ny fanomeza tokon'Andriamanitra. Ary dia mivohy izy nireo karazam-pivavahana maro samihafa aty Afrika, aty Madagasikara betsaka taona ny olona mba hanome be ho an'Andriamanitra. Tsy mitona ny olona hivavaka ihany, izay tsara, tsy dikevitra, fa mitona ny olona hanome satria ny théologie de la prospérité dia tena fifanakalozana atao amin'Andriamanitra mihitsy tahaka ny hitantsika amin'ny filazantsara hoe izay mahafohitranina tany na harena amin'izao andro ankehitriny izao dia mahazo mihoatra izany ankehitriny. Dia mivohy an'izany ny karazam-pivavahana maro aty Afrika betsaka eto Madagasikara ao tsika teo, mitaky fahafolo-karena, mitaky fanomezana be ary misy ara moa amin'izy ireny dia tena mitaky ny fiche de paie ny kristianina ao amin'ny mihitsy ilazana fa arakaraky ny hanomezana ho an'ny tsy ataoko hoe fiangonana fa ho an'ireo mpitarika, ho an'ireo leader, ho an'ireo mpitarika mpitondra no hitombon'ilay harena. Ny fiangonana tany Frantsa, ny Conseil national des évangéliques tany Frantsa, ny taona 2014 tena nameloka ity
tsy ataontsika hoe nanameloka fa nandany tsy mahamaro toerana ity teolojia ny famirapiratana zay voizana be ity. Telo taona teo inan'io a ny papa François tamin'ny taona febroary 5 de nanao fanambarana tamina fampianarana fa tsy marina ratsoratra masina ny teolojia io prospérité na ny teolojia ny famirapiratana. Andriamanitra tsy azo anaovana takalo ary tsy terena akory ary voy mihitsy ara-mo tam'izay fotoana zay toroteniny papa François dia nanazava fa fanohitra am'izay arano izy tsy hoe rehefa mahantra akory de tsy tian'Andriamanitra ary ao anatin'ny fahantrana aza ny tena ahitanan'Andriamanitra. Eto revaka malala ity Joela toko faharoa ty de manazava amitsika manoloana izany karazam-pampianarana izany de misy faminaniana itony zay nampitahy mijoela ao amitsika. Izy manao hoe aza matahotra ry biby any an-tsaha. Biby io afarany Joely mandray faminaniana hoe aza matahotra ry biby any an-tsaha fa miamaintso ny kizanany anefitra mamony azo ary vokatra ny aviavy sy ny voaloboka miravoravoso ny fali fa manao zava-dehibe Jehova. Zany hoe lay faminaniny Joely eto a de mampahery ny vahoaka ny zanak'Israely zany mampahery ny fireneny Israely fa inona no tsy maha théologie de la prospérité na inona no tsy no eto de manome toko mihitsy Joela fa isin'ny fitahina ho tonga ny ranonorana anome lohaoran'Andriamanitra hitosaka ny divay isiambiny ny diloilo ho vokatra ny tany andresy ny firenena sy ny sisa rehetra. Inona ny tsy maha théologie de la prospérité anio? Inona no mahatonga inona no tsy azo lazaina hoe tsy azo tenenina ho teolojia ny famirapiratana io nahoana nefa de mazava be mihitsy io nahoana. Revako malala nisy prime ministre israéliana anankiray Golda Meir. Izy io a de isan'ny prime ministre vehivavy, izy no prime ministre vehivavy israéliana voalohany. Ary prime ministre vehivavy toko hoe fahatelo taorinan'ny prime ministre ny Sri Lanka sy Inde, Indira Gandhi moa taty Inde, de izy ny prime ministre vehivavy fahatelo teto ambonin'ny tany zany. Ary izy ty vehivavy ty no azo lazaina hoe nitondra ny anarana voalohany hoe dame de fer, tsy Margaret Thatcher akory no voalohany nitondra ny anarana hoe dame de fer prime ministre britannika fa i Golda Meir no nitondroiny mpanao gazety tamin'ny fotoan'andro mpanao politika ho dame de fer izy satria tsy mora akory ny nitondra ny fireneny Israely tamin'ny vanim-potoana na prime ministre azy manodididina ny taona 70. Fa izay nanaitra ravana raha mamaky ny tantaran'ity prime ministre ity ianao de tao anatin'ny vanim-potoana nafana de nafana no na prime ministre azy tao anatin'ilay ady zay nifanaovan'ny Israely tamin'ireo firenena arabo manodidina azy. Io antsoina hoe ady ny Yom Kippur izay nandritry ny herinandro vitsivitsy. Yom Kippur satria fotoanan'ny fetiny Yom Kippur tany Israel no nanafika ny Israel ny Egyptiana na ataoko hoe guerre de Ramadan satria fotoanan'ny Ramadany ho an'ny arabo fotoana io ary fotoanan'ny Yom Kippur kosa ho an'ny israeliana. Dia enina ka hatramin'ny 4 oktobra 1779 io lay ady zay niteraka ny choc pétrolier, niteraka ny korotana momba amin'ny pétrole teto ambonin'ny tany tamin'ny taona 1779 ho an'ny zozokray aman-dreny de mahatadidy am'zany choc pétrolier zany fa nanako tamin'ny fiainan'ny olona mihitsy ny choc pétrolier ty amin'ny taona 1779 satria niakatra avo be ny baril amin'ny pétrole maneran-tany ary ny sahira-tsaina ny tany rehetra tany Europa zay nampiasa ny pétrole. Fa avelantsika any zay fa izy renera ny Golda Meir de zao ny tenin'ty vehivavy ty. Izy moa dia ny volavolaina tao anatina fianakaviana tsy de tsy pratiquant loatra ny judaïsme, tsy tena pratiquant loatra izy fa olona tia tany razana.
lehibe tany atsidiso tany Ukraine ity raha matoty fa izao nanahitra ny teniny zao ny teny manao hoe tamina fotoana anankiray tena manapalahelo aho izy tamin'ny tarihan'ny Mosesy ny fireneny Israely de izao 7 taona ny zanak'Israely tany anefitra nivezivezy tany anefitra 7 taona kanefa rehefa tonga ozy de tonga tamina toerana anankiray zay nampanantenaina tena manapalahelo kely aho izy de izao lay tany novatanina lay tany nampanantenaina de amin'ny tany rehetra manodidina ny Israela de Israela rery ny tsy mba nanana pétrole tany tsy mba nisy pétrole ny tanin'ny Israely fa ny tany rehetra nanodidina de saika nisy pétrole ny akabeazany afaka malala raha mamerina mamaky tsara itony bokin'ny Joely tony a de manazava fa tsy ny pétrole akory no arenany fireneny Israely ary tsy ny areny zao tontolo zao zay nahazatra akory ny tian'Andriamanitra ho aren'ny mpanompony ny olona rehetra mety namatra tamin'ny fotoan'andro ary mety mieritreritra Goldamer tamin'ny fotoan'andro ny hoe ny pétrole ny tena mijaly loatra ny firenena mampifilafilay ny firenena fa tsy fisina pétrole fa nahoana re Andriamanitra ny tsisy pétrole ny firenenay de mety ho manao an'izany ny akabeazan'ny firenena sasany aza fa raha mamaky tsara ny tony bokon'ny Joely tony de mahita hoe kay harena hafa mihitsy no omen'Andriamanitra ny fireneny zay miankina aminy tsy ny hareny zao tontolo zao betsaka ny mety ho harena zay tadiavin'ny olona ka tsahin'ny olona ka mahatonga ny olona mezakazaka makany amin'ny antsony hoe théologie de la prospérité na mezakazaka makany amin'ny théologie ny famirapiratana satria te hanan-karena te hamiratra amin'ny harena fa zao rehefa ko malara raha mamerina mamaky tsara ny tombokon'ny Joely tony ianao de mahita fa harena hafa mihitsy ny harena omen'Andriamanitra ny mpanompony tsy ny harena ny zao tontolo zao harena hafa mihitsy ny zaza ny mpanompon'Andriamanitra eto rehefa ko malala amin'ity bokon'ny Joely ty izika teo de tsy de tena miresaka loatra ny tsy manamarina ny théologie amin'ny famirapiratana izy nahoana ho tsika teo le fanontaniana dia jereo tsara voalohany de zao ny théologie ny famirapiratana zany hoe ilay théologie ny fanomezatoky fa raha mivavaka ianao manomeo an'Andriamanitra ianao mamfoy ianao de tsy jamb'Andriamanitra ka maly fity ianao zany hoe ilay théologie ny famirapiratana zay voizina hitatsika ndradray azy amina radio onjam-peo isan-karazany dia mametraka an'Andriamanitra ho mpifanakalo amin'ny olona Andriamanitra toy ny manao dilina amin'ny olona sanatria Andriamanitra ho mifanaraka amin'ny olona ka mametraka an'Andriamanitra hitovy lenta amin'ny olona misitona an'Andriamanitra hialo amin'ny toerana ka mametraka an'Andriamanitra hitovy lenta amin'ny olona ka hifanakalo anao mpivarotra sy mpividy amin'Andriamanitra ka hoe ity Andriamanitra omeko anao ny ariary 10 de ataonao tonga arivo ty ity Andriamanitra omeko anao ny ariary 100 de ataonao tonga ray alina ty Andriamanitra omeko anao ny arivo de ataonao tonga ray hetsy ty avy zato eny ary dia mametraka an'Andriamanitra ho tahaka ny fitaovana zany hoe am'izay fotoana zay dia Andriamanitra no fitaovana ary lay fivavahana de fitaovana lay fivavahana zany amin'ny fotoana io amin'ireo ataontsika hoe théologie de la prospérité amin'ireo olona zay mivoy ny filazana fa Andriamanitra de rehefa menao ariary 10 de manome arivo ary rehefa miasa ray eo an'andro an'Andriamanitra anao de omen'Andriamanitra 100 andro tompony raha izay kady zay de mametraka an'Andriamanitra ho toy ny fiasana ho toy ny fitaovana ary mametraka ny fanompona an'Andriamanitra ho tahaka ny takalo fotsiny ihany mivaroa de izao ny raha ohatra ka alalinina ihany ny théologie ny ka nahatonga ny fiangonana protestanta ohatra tany Frantsa zany resantsika teo na ny fiangonana katolika tamin'ny alalan'ny Papa François zay ny tsara tsy toko hoe tsara fa tsy nanamarina mihitsy fa nandio théologie ity dia tsy vitany hoe mametraka an'Andriamanitra ho zay ihany amin'ny lafin'ny théologie fa
manambany ny olona koa tsy hoe manambany an'Andriamanitra ihany ka ho tahaky ny fitaovana na manambany ny fivavahana ho tahaky ny fitaovana na mampidina an'Andriamanitra amin'ny toerana ho tahaka ny mpividy sy mpivarotra amintsika fa izao koa tena manimba ny maha olona mihitsy manambany maha olona manafoana ny asa manafoana ny lanja ny antsoina hoe asa na fiezahana na effort satria mahatonga ny olona hokamo mahatonga ny olona tsy mamokatra rehefa koa malala raha mamaky tsara ny bokyny joely ianao de tsy zany ny famirapiratana ny fahombiazana ny ambin-javatra ao amin'ny bokyny joela ny fitahina ao amin'ny bokyny joela de tsy zany mihitsy voalohany de izao ny bokyny joela de manao zava-dehibe ny fibebahana aloha zany hoe raha toa ka misy ireo fitahin'Andriamanitra de valim-bavaka io valim-bavaka valina taraina io zany hoe ny apetraky joela zany de avako malala de izao misy ny fitahin'Andriamanitra sy ny fampirampon'Andriamanitra satria efa mibebaka ny olona tsy hoe satria nanao takalo tamin'ny olona hoe zangy Andriamanitra nanome anao no zany de izao droako mihitsy ny tahinao ny fariseo nanao an'izany ny sadutseo nanao an'izany de hoe ny tompo taminy nanao hoe sy efa azonareo ny valim-potianareo fa efa nahazo tehaka nareo fa tsy ho azonareo ny fanjakan'Andriamanitra de avako manala indraindray dia adinitsika hoe ny valim-bavaka dia ateraky ny fibebahana jereo tsara ngy jereo toko faroa de ny fanomben'ny folo melony le mofinaina voalahatra ao an'io ko ankehitriny hoy Jehova miverena amiko eo amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanina sy ny fitomanina ary amin'ny fitarainana ary ny fonareo ny tratriary fahaza ny fitafianareo miverena amin'ny Jehova Andriamanitra reo fa mamindra fo sy miantra izy maro-po sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza antsoavy ny bokyny joela rehefa koa malala de manomboka amin'ny antsoavy ny fibebahana joela toko faharoa tsofy ny antsoa tsofy aozino ny antso mara ary miantso mafy any atelobohatra ny bokyny joela dia mitaona fibebahana zay tsy maha-teolojia fa mirapiratana azy raha ohatra zany kristianina ka matsiaro fitahina raha ohatra kristianina ka natsiaro nananambiny raha ohatra kristianina ka natsiaro nandray tamin'ny tompo ka tena hitano misy kristianina manana be dehibe nomen'Andriamanitra be dehibe de izao satria nitahin'Andriamanitra izy satria nametraka ny fiainany tamin'Andriamanitra izy satria nibebaka izy raha tena kristianina marina rehefa ko malala ny kristianina zany de atao amin'ny tompo atsiaro isika fiangonana atsiaro isika pino fa ny famirapiratana na ny fitahina na ny zavatra mety ho zavatra andrasanao aza de izao tena ateraky ny fibebahana aloha voalohany indrindra ny tsy maha-teolojia ny famirapiratana ity koa rehefa ko malala de izao jereo tsara fa lay fivavahana de lay fivavahana zay nataon'ny zanak'Israely de fivavahana tsotra zereo tsara nge ozy amin'ny 7:24 eo anelanelany lavarangana fidirana sy ny altara no aoka hitomany ny mpisorona mpanao fanompoam-pivavahana ho an'i Jehova ka na hoe hiantrao ny olonao Jehova ary aza vela ho latsa ny lovanao zereo tsara lay vavaka ny mpisorona de hivavaka eo anelanelany lavarangana fidirana sy ny altara ary lay vavaka de vavaka fangatahana ny famindrampon'ny tompo mahafinaritra am'ty vavaky ny mpisorona etony ity riavako de fivavahana ataontsika hoe tsy misy rite tsy misy cérémonie vavaka tsotra ny vavaka ataon'ny mpisorona vavaka tsotra ary zay no ataontsika hoe tsiron'lay karazana vavaka tenenin'i Jesosy atao vavaka lava be de tahaky ny vavaky ny gentilisa de ho za tompo omeo famirapiratana tahaka zao de tanitsaina ny lafiny ataontsika hoe mahasoa amin'ny lafiny materialy isan-karazany fa vavaka tsotra hiantrao Andriamanitra ny firenena hiantrao ny lovanao hotsika manao hoe ity bokyny joely ity zay eto amintsika de manome toky fa ny fibebahantsika ny tarainantsika ao anatina vavaka tsotra tsy vavaka voatery ho litorjika be tsy vavaka voatery voarafitra be fa vavaka hoy ny filazan'ny joela hoe eo anelanelany lavarangana sy ny altara tsy eo amin'ny altara tsy any amin'ny tranolay feo tsy any amin'ny efitra masina indrindra tsy any amin'ny efitra masina fa mitoerana izay hitan'ny olona fa io fa mivavaka izy toerana tsotra hahitan'ny olona fa mivavaka ny mpisorona itsika manao hoe ity bokyny joely ity zany
de boky manome toerana ny fibebahana, manome toerana ny fiverenana. Fa zao navako malala lay fiverenana amin'Andriamanitra, lay fibebahana, lay vavaka tsotra, lay fitarainana ny famindram-pon'ny tompo, zay lay vavaka. De inona kosa ny valim-bavaka ary? Inona ary lay valim-bavaka? De ny valim-bavaka koa ry avako malala, mbola tsy lay famirapiratany zao tontolo zao, tsy lay arenany zao tontolo zao, araky ny tenenin'ny Goldamer, tsy zay. Fa arena zay nampamirapiratra indray aran'Israely. De jereo tsara lay arena, lay fitahian'Andriamanitra voalohany indrindra mampiavaka azy de zao, izay ilaina no nomen'Andriamanitra, izay ilaina no nomen'Andriamanitra, izay ilaina azany hitanao tao amin'ny fitondran'Andriamanitra amin'ny firenen'Israely, zay nylainy de nomen'Andriamanitra azy, zay nahasoa azy, zay feno ka ampin'ny velarany no nomen'Andriamanitra azy. Ny ataontsika hoe ny théologie de la prospérité na ny famirapiratana, de ny théolojien famirapiratana de tsy mangataka amin'Andriamanitra zay ilaina, fa mangataka amin'Andriamanitra zay isongadinana mihoatra noho ny hafa. Mangataka amin'Andriamanitra izay ilaina mihoatra noho ny hafa, fa tsy zay ilaina am'ty ankehitriny ty ihany. Debe reo fivavahana tany États-Unis zay nisy reo mpitondra vavahana tao anatin'ity fironana teolojika ity, mandeha jet privé, mandeha amin'ny fiarakodia farak'izay raitra, mivoaka farany eto ambonin'ny tany sy ny hafa rehetra. Le havako malala, rehefa mibebaka isika, mangataka amin'ny famindram-pon'Andriamanitra isika, miverina ao amin'Andriamanitra isika, ka matoky ny fitondran'Andriamanitra isika, de zao fantatr'Andriamanitra ny atao atsika, miaino ny vavaka ataotsika izy. Zay ny voalohany driavako malala, omeny antsika zay sahaza atsika, ny vary, ny diloilo, ny divay, ny sakafo isan-karazany, omeny Andriamanitra atsika reny. Ary io no tenenin'ny Paoly ao amin'ny taratasy nosoratan'i Paoly an'ny Timoty, hoe tandreminareo tsara fa zay olona maniry ao anatin'ny fitiavan-karena tafahoatra, de izao latsaka ao anatin'ny fakapanahy izy. Fa rehefa omen'ny tompo anao ny sahazanao, ny tafinao, ny hoaninao, izay ilainao ho an'ny taranaka, ho an'ny zanakao, de izao mihonona sy mifalia am'izany. Ary zay ny Andriamanitra tsy hoe leto, Andriamanitra mahafantatra ny sahaza ho an'ny vahoakany, ho an'ny mpanompony. Tsy Andriamanitra no atoro zay mety ho sahazanao, rehefa mitalao n'indrafonao amin'Andriamanitra ianao, ka mitodika amin'Andriamanitra, miantso ijereo amin'indrafonao, iantrao ny olonao Jehovah, de zao mahazo matoky ianao. Fa tsy diso anjara sakafo, tsy diso anjara fahasalamana, tsy diso anjara fampahirezana, tsy diso anjara fifaliana, tsy diso anjara fitafiana. Fa ny faharoa zay io valim-bavaka azon'ny Joely eto avako malala, de zao resitosika ny fahavalo. Raha miteny Joely eto manao hoe aringana ny valala, de zao revako malala, tsy de tena lay valala loatra, eo lay valala tena izy iny, fa zao raha mijery tsara n'lay valala ianao ao amin'ny bokin'ny Joely de avany avaratra lay valala. Jereo tsara ny géographie en Palestine, fa tsisy valala avany avaratra zany mihitsy teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, fa avy aty atsimo ny valala, zany hoe avy aty amin'ny efitra, avy aty amin'ny désert ny valala. Fa ino ny ty valala avany avaratra? Raha mijery tsara ny valala avany avaratra, mijery ny avany avaratra ianao eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, tantaran'ny Joda, de zao saika avany avaratra mandrakariva ny fahavalon'ny Israely, na ny Siriana, na ny Asiriana, na ny Babiloniana, avany avaratra. Ary amiteny zany eto Joely manao hoe aringako ny fahavalo avany avaratra, ny valala sy ny sisa rehetra, de zao tena milaza mihitsy anohitra iaro ny zanak'Israely, iaro ny Joda amin'ny fahavalon'ny Andriamanitra, valim-bavaka zany driavako malala. Tsy hoe ny hanina sahaza, tsy hoe zay mahasoa, zay ilainao ihany no omen'Andriamanitra anao, ny hoe anjara fitafiana, ny zara sakafo, fa izao koa iaro anao izy. Exode 4:20, Jehova iado anao fa ianao kosa angina.
bokyny salamy fatelo am'roapolo mamelatra latabatra io masika olohan'ny fahavaloko ianao manositra diloilony lohako ianao zany hoe ny faminaniny jela de zao tsy famirapiratana tahaky ny mety ho famirapiratana zao tontolo zao fa zao ampy ho an'ny mpanompon'andriamanitra ny fahasoavany ka raha tandodomym-pahavalo izy iady ho azy jehova na fahavalo iny io na fahavalo iny io na aretiny io na fahavalony tsy ty io na inona de zao miaro ny mpanompony andriamanitra tsy miresaka an'izany ny teolojia famirapiratana zay katsahiny zao tontolo zao fatratra fa matoki anao fa rehefa mitalo an'indra fon'andriamanitra ianao de ny filazan'ny salamanao hoe aniraka ny anjelyny andriamanitra iaro anao mihoatra noho zany raha ozy tsy ho ela hoe eo afovoan'ny tokantranonao eo afovoan'ny firenenao andriamanitra fa ny fahatelo reavako malala valim-bavaka nomena ny joela de ny fahatsaran'ny tontolo iainana korotana zao ny ataontsika hoe ny tsisy tsy mitenitsika ny amin'ny ateraky ny changement climatique hitatsika zany na itsika eto Madagasikara raha mihaino zany reavako malala ao anatin'zany fiovaovany toetrandro zany ko de io ny tompo miteny manao hoe anymeanao ny orana sazy anymeanao aloha orana vokatra ny taninao ry avako malala na ny tontolo iainana na ny fahatsaran'ny fireneny Israela isa Israela nge ry avako malala tsy nisy petrôla aky ny volaza teo fa tantondra dronono sy tately tantondra dronono sy tately rehefa miasa mahavokatra rehefa miasa mikiry mikikitra ny vahoaka io sy zany ry avako malala miasa de misy fitahina miasa ao anatin'ny finoana sy ny fibepahana ny fanolorantena asa ao anatin'ny fahamarinana de zao miaino andriamanitra fa ny farany ry avako malala zay miverina indroa am'ty bokyny joely ty de ny hoe tsy hitondra enatra ny oroko hoy ny tompo tanareo amindininy fa 7 amby-roapolo zay nivakizika teo sy ny 5 amby-roapolo 9 amby-roapolo dia naverina mihitsy indroa ny hoe tsy homenatra itsony tsy tafienatra itsony lay famirapiratana zay tadiaviny olona fatratra kehitriny de zao amin'andriamanitra de zao tsy mitafienatra ianao tsy lehibe voninahitra be tahaky ny fikatsahan' zao tontolo zao ka nakany satana fanahy no hoe raha miankohoka eto anatreko anao de mihoaka anao zao rehetra zao tsy zay satria zay fakapanahan' zao tontolo zao fa izao tsy mitafienatra ianao tsy manala baraky ny azy andriamanitra manomeny zara fifaliana zara fanajana zara atovy hoe fakasitrahan'ny olona anao ianao amin'ny toerana rehetra inny andray ny tadiavinao mihoatra zany omen'andriamanitra anao zay ilainao manaiky ho mpiaro anao andriamanitra ataon'andriamanitra lonaka sy mahafinaritra ny tontolo iainanao ary mihoatra anao zany tafian'andriamanitra anao zay voninahitra sahazanao amin'ny mahazanany ianao ho arovany mahay ianao anao de izao ry avako malala inona ny lalana miverena amin'andriamanitra lalan'ny fibebahana lalany fanavaozana ny fanolorantena lalana ny fiankinana amin'andriamanitra lalana tsy fanompona fa tsy andriamanitra irery any lalana firaketa-po ao am' Jesosy lay Jesosy ry avako malala zanak'andriamanitra ao aminy no ahitanao zany rehetra zany ao aminy no ahitanao fedanana ho Jesosy za tonga hananany olona sady ananany be dehibe rehefa miaraka am' Jesosy ianao de zao omeny ianao ny be dehibe de ny fedanana ny fifalim-po zay tsy ananany zao tontolo zao tsy hainy zao tontolo zao zany ho Jesosy omena fa izany manome zany de ny fedanako no omeko anareo ivavaky sika tompo amisoranao zahay no ity fotoana atsiarovanay manokana ity fa andriamanitra ty anay ianao andriamanitra zay miantso ny fanolorantenanay hiavao isan'andro ary mitaonanay hiverinao aminao tompo misaotranao zahay fa azo antoka ianao mamindra fo miaino ary ny zanako malalanao no efa nomenao hamonjy anay tsy omenao miaraka amin'ny mamay-pona koa fa ny zavatra rehetra de tehirizay tompo andeha amin'ny finoana sy ny fahatokinanao aza velanao rendrika ao anatin'ny toromasom-panahiny zao tontolo zao aza velanao rendrika ao anatin'ny fitaomany zao tontolo zao ka hijerin'ny fiainanao anatin'ny famirapiratana mandalo ihany fa atao mibanjina ny mandrakizay eo aminao tao amin'ny episy hevy ny fiainana isan'andro de fiainana miaraka aminao andriamanitra
eny nisy entiny fonay nitalao nyindra fonao Andriamanitra amindreo fo ny tanyrazanay amindreo fo ny taranakay amindreo fo ny firenenay amindreo fo zao tontolo zao satria fitiavana ianao tompo jereo ary ny tokantranonay tsiraray avy ny fikelezanainanay ny fitezana taonay ataovy mifanaraka amin'ny sitraponao reny ary am'izao andro ankehitriny zao tefeo zahay ho zanaka tianao mahatoky anao de mametraka ny fiainanay hatramin'izay Jesosy eo ambany fitahinao ary amariny ny teninao fa ianao le mpiandry tsara ary mahafantatra izay ilainay zay mahasambatra anay zay hitondrananay misaotra Jesosy amen